Galasaka anabavy eo. Raha mandinika an'ilay tantara dia izao ny zavatra hitako. Ny fanalahidin'ny fiainana zany dia tsotra. Rakofan'Andriamanitra ny voninahiny. Asiany andry hafa ianao noho ny alina ka namangatsiaka ny olona rehetra ianao mafana. Asiany andry rahony ianao noho ny atoandro ka namamay ary ny fiainan'ny olona rehetrarehetra ny ianao climatisé. Teneniko ianao kaiky ianao namamay ary ny fiainan'ny olona rehetra hoe ny ianao climatisé hoe. Ary ny ianao ny lanitra mihitsy miclimatisé ny fiainanao. Teneniko ianao kaiky ianao namamay ary ny izao tontolo izao hoe ny ianao ny lanitra mihitsy miclimatisé ny fiainanao hoe. Fa ny fanalahidana galasaka anabavy dia tsotra. Amin'ny vaninandro farany mila tonga isan'ny riminenty ianao. Teneny hoe riminenty hoe ianao zany le tsy mitovy amin'ny olona rehetra. Averiko fanindroany. Ianao le tsy mitovy amin'ny olona rehetra. Ianao zany ilay sisy. Rehefa mamakytsika ny Isaia 5:1 dia izao no lazainy. Ty mahatonga ny hoe kristiana katikatika ny loha hevitra androany. Isaia 5:1. Fiaranao zany Isaia 4:4. Teneniko ianao kaiky hoe 4:4 hoe rehefa voasasan'ny tompo afaka amin'ny fahalotony ireo zanaka vaviny ziony, ary rehefa voadio ny fanahy fitsarana sy ny fanahy fandringanana Jerosalema dia ho afaka amin'ny ranon'olona na latsany. Ny tena dikany io dia izao. Rehefa voadio amin'ny tompo isika, voasasan'ny tompo amin'ny fahalotony, dia ho afaka amin'ny fanahy fitsarana sy ny fanahy fandringanana, ary ny zavatra izay nataontsika taloha rehetra tsy hivaly amintsika intsony. Zao vaninandro zao galasaka anabavy fanalahidin'ny fiainana melohany androson'ny ekipa sady sy ivavahantsika. Na mafy tahaka ny ahoana ary ny fiainana, aza manao ny fanaon'ny olona. Averiko fanindroany. Na mafy tahaka ny ahoana ary ny fiainana, aza manao ny fanaon'ny olona. Andriamanitra dia mitady olona ho rakofany voninahiny. Ny voninahitr'Andriamanitra nefa tsy afaka andrakofan'ny olona rehetra. Raha mamaky ianao 4:4 dia efa lazainy mihitsy hoe ireo voasasa. Ny Isaia 4:5 indray dia milaza izy hoe ho rakofany ny rahany sy ho rakofany ny andriafo. Ny tena marina dia hoe and upon all the glory shall be their defense. Zany hoe ny voninahitr'Andriamanitra no hiaro antsika amin'izao vaninandro izao. Ny asanao aza mangala tahaka ny ataon'ny olona. Ary aza eritreretina mihitsy hoe ny asanao sy ny fidiram-bolanao dia rehefa anao mitovy amin'ny hafa ianao dia mety. Tiany tena fahamarinana. Ino itsaka ty zavatra ty. Raha samy manao tsy mety daholo eo ampiasany. Fa zao magaga, ny olona tsy tratra fa ianao tratra. Ianao hoe tsy mandika an'izany? Ave ianao hoe? Averiko fanindroany. Raha samy manao ny ataony daholo ny ao ampiasany. Ny olona samy miditra amin'ny valo sasany ohatra raha tokony hiditra amin'ny valo. Magaga, rehefa ny olona tokony ny olona le miditra tahaka, tsy tratra izy. Fa rehefa ianao miditra tahaka, ianao hiditra am-baravagana mihitsy mivoaka directeur. Zay ve le fiainana? Satria tadidio galasaka anabavy, itsika zanak'Andriamanitra dia tsy ny olona ihany miandrikendry-toana antsika, fa ny devoly koa. Zany ane fahamarinana. Fa zao anefa ny fahamarinana. Na andrasan'ny kendri-toana ary ianao, tsy resy zany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Zao vaninandro zao zao le vaninandro ahitan'ny olona mivoninahitr'Andriamanitra ny fiainanao. Tiako vakiana be le Isaia 4:2, 2, ny Isaia 4:2. Zao ny zavatra lazaina. Ny anaran'i Jesosy. Afa-tio baibolinao Isaia 4:2. Ary izao no tonga any am-para. Fantaniko aminao calendrier-nisty. Calendrier-nisty kay. Teniko ianao kaiky hoe calendrier-n'Andriamanitra ty hoe.
Andriamanitra zany manao fotoana, manana rendez-vous Andriamanitra. Aveko aminao, manana rendez-vous manokantsika zany miaraka amin'Andriamanitra. Misy zavatra efa homanin'Andriamanitra dia ozy izy. Ary izao no tonga any am-bara. Misy zavatra efa homanin'Andriamanitra zany efa maniditsidina, efa andalana, efa eny andalana iona aminao le zavatra. Tena keo no akaikinao efa andalana iona amiko le zavatra hoe. Mba harisotsaina efa tamin'ny andro ny Isaia no manin'Andriamanitra le izy. Dia hoy Andriamanitra any am-parany, zao ny zavatra ho ataoko. Ina ozy izy? Ny tendrombohitra misy ny tranon'i Jehovah dia aorina ao atapy-tendrombohitra, ary asandratra ho avo noho ny avona, ary ny jentilisa rehetra hitanjozotra akany. Iny maro ny firenena iainga ka nao hoe andeha isika hiakatra ny tendrombohitra Jehovah ho any an-tranon'Andriamanitra Jakoba, mba hampianarana antsika amin'ny lalàna ka andehanantsika amin'ny atorony faniziona ny voan'ny lalàna ary avy any Jerosalema ny tenin'i Jehovah. Rendez-vous zany zao dia tsotra, miomana ianao. Fa hita jentilisa, hita olona tsy nety ny vavaka hatramin'izay ianao, hanomboka hitady hoe ohatry ny ahoana le fomba vavaka ao, ohatry ny ahoana mihitsy le fomba fiainanao. Hitady le olona hoe aiza le zionanao, inona le tena fiainanao, satria maninona mahita izy. Fa ny tena fiainana kay le ho ataonao ny mety. Teny keno akaikinao, na le mpanenjika anao ary hiteny amin'ny farany hoe ohatry ny ahoana fanaovanao anazy fa io fa anaraka an'le fanaonao amin'izay ahako. Ao anaty tsara na ny mpanenjika ary ninona anaraka moramora. Teny keno akaikinao, anaraka moramora hoe. Manomboka zao kristianina teta amin'ny voninahitr'Andriamanitra ve ianao? Eto ve izay olona zay? Tiako anofa ho fantana le kristianina teta amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Ny fanalahidy tsotra, aza manao fanaon'ny olona. Manaova zay fanaon'Andriamanitra. Mety tsy mety amin'ny olona ny fanaonao, fa zao anefa noho ny fanaonao dia hosaroman'Andriamanitra ny voninahiny ianao. Raha vao anao fanaon'ny olona ianao dia hiala le voninahitra, fa rehefa anao fanaon'Andriamanitra ianao hosaronan'Andriamanitra ny voninahiny. Manomboka izao zany, vava any am-piasana, mety ianao nataon'ny olona hoe nareo koa rangahy fa lasa sekta mihitsy. Tsy olana, teny keno ka anao tsy olana hoe zay ary ianaoko. Misy olona koa ne miady amin'ny zavatra tsisy dikany, ataon'ny olona hoe sekta lahy dia tezitra, izy alla zay lafa sekta, ka sekta ianao. Tsy olana zany. Galasika nabavy eo ny antsoina hoe sekta dia ny olona tsy manao fanaon'ny olona rehetra fa hafa mihitsy ny azy. Tsy resaka anara-piangonana zany io. Mazava amintsika tsiraray avy ve? Tena tiako tsindrina, raha te ahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao, aza manao fanaon'ny olona fa zay fanao azy miaraka amin'Andriamanitra ihany atao. Dao tsika tehaka mafy be ho an'i Jesosy. Tsy mety amin'ny maro le izy, satria ianao dia tsy maintsy mivavaka. Tsy mety amin'ny maro, ianao dia tsy maintsy mihaino tenin'Andriamanitra. Tsy mety amin'ny maro, ianao dia tsy maintsy manaraka zay ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ny olona mifanaratsy mba hiakatra ambony, ianao tsy manaratsy an'izanizy, tsy mety amin'ny olona zany. Tsy mety amin'ny olona ne ianao tsy mihaino fanaratsiana ny olona hafa eo e. Tsy mety amin'ny olona ne zany. Ny olona tian'ny olona dia zao rehefa hitany ianao dia izao. Tena za mahagaga anahy le olona. Rehefa misy olona miady amin'ny olona anankiray dia tia niady amin'ile olona koa ianao. Zany ve ny olona? Nefa ianao tokony hiteny hoe inona kely? Midirana. Anareo zany ka namako ianao dia namako izy. Ary ny rôle ko ary mampiavana anareo. Ka zay aka. Teny keno kakenao kizay eny tsika. Amen na. Rehefa mahazo volo tsika, tapatapa ny olona fa maninona ny alefa ny ampafolony. Dia mampitehana an-tany hoe anareo anga le izy. Alasika nabavy eo. Tsika mahalala hoe inona ny lalam-pitahiana ao antsika.
fantatritsika hoe fomba fitondrantsika ny ara-bolantsika ohatr'izao. Ny olona dia zao ny eo am-pelantanana fikirina mafy fa arakaraky ny fikirany an'ilay izy mafy marary tapoky ny indray mandeha tonga dia lany. Ny tsika indray arakaraky ny afoizantsika mitombona. Ka zay tsika ka teninykeno kakeno ka zay tsika hoe amen. Tsika ny akatsorona dia zao hoe tsika olona velomin'Andriamanitra. Teninykeno kakeno tsika velomin'Andriamanitra hoe saroman'Andriamanitra mivoninainy velomin'Andriamanitra ka na tsy ampy ary ny eo am-pelantanana mbola velona foana ihany. Amen. Na ohatra ny bloqué ary ohatra mbola mahita vagavarana mahatafavoaka ihany. Tsy zany ve tsika? Tiako be ny fijoroana vavolombelona raha anankiray eto am-piangonana hoe tonga ny tomobile be dia be avy any ampita mila vola tapika izy tsy ampy ny eo am-pelantanana. Aiza no atao amin'ny fotoana tseritriretana miteny ny tompo endana makary amin'ny anina. Zany eny ilay fiainana miaraka amin'ny tompo. Tadidio fa miaraka amin'ny tompo tsy hoe isan'andro san'andro dia vao manokatra kofra ianao dia hoe feno indray ty. Na alohany anokafanao an'ilay kofra dia misy mivoaka eto fa mila rary maromaro. Dia rehefa nidy kofra ianao dia sady ilay dakana mihitsy ilay izy mba hida. Tenenkeno kaikinao tsy zany miaraka amin'ny tompo ane. Indraindray rehefa manokatra kofra ianao dia manako ilay izy. Ina ny dika ilay manako? Tsisy. Fa zao anefa ny zavatra misy ny kofra eto ambonin'ny tany ny vidy fa ny kofra ny lanitra feno lalandava ary misokatra ao atsika. Zany ane ny fiainantsika. Tsika ny hafahafa e. Misy fotoana tsika voarokato. Rehefa tonga no hoe iza ny rano atao ampiasana tsika ny lista voalohany. Efa dia naninona zany olona miasa tsara dia manontany ianao fa manina kay zany voaroka dia zay io sokatra dia ikeo. Fa zao tsika malala eo matoa tsika voarokato misy tsara lavitra miandry ato. Zany ane miaraka amin'ny tompo e. Tenenkeno kaikiny hoe zany ane miaraka amin'ny tompo e. Hoy Bishop Lalaina Jones Andriamsolo hoe tsika hafahafa. Tsika enjehana vao maika lasa lavitra. Hosorapotaka vao maika mahira. Vao maika mahiratra. Atotona amin'ny tany vao maika miakatra. Fosaina vao maika malaza. Atao marary sitranon'Andriamanitra. Vonoana miditry ny lanitra. Tsy hita ihany hoe atao ahoana. Alasaka anabavy eo ny fanalahidy dia tsotra rakofan'Andriamanitra ny voninahiny. Mba tenenkeno akaikinao ho rakofan'Andriamanitra ny voninahiny ene enao e. Mahagaga ane io e. Tena mahagaga ane io e. Rehefa rakofan'Andriamanitra ny voninahiny zany ene enao misy zavatra andalovanao fa tsy hitan'ny olona e. Aveko mifandroana misy zavatra andalovanao fa tsy hitan'ny olona. Aveko faka misy zavatra andalovanao fa tsy hitan'ny olona. Amin'ny fotoana tsisy vola ianao misy manatra akoho. Ianao dri arakaraka ny tsy ananako vola vao maika mihinana akoho. Satria maninona ny antsika ho atsy coffre-fort eto ambonin'ny tany fa ny antsika coffre-fort ny lanitra. Rakofan'Andriamanitra ny voninahiny. Fa inona fanalidiny rakofan'Andriamanitra voninahiny? Maninona? Dia mitodika ianao akaikinao hoe tsy manao ny fanaon'ny olona hoe fa manao izay mety amin'Andriamanitra. Totsika hiteka mafy be ho an'i Jesosy. Hivavaka tsika. Mangataka ny louange mba androso ireo ekipa rehetra izay ampandray ny fanasan'ny tompoko dia efa hiomana avy hatrany izy ireo. Tsika tsiraray avy kosa ninona andalovanao ankehitriny. Ray ny fanalahidy ambarako aminao. Rakofan'Andriamanitra voninahiny. Tsy manambola ianao, tsy olana be zany. Rakofan'Andriamanitra voninahiny ianao, izay tsy azo ny volanao, ataon'Andriamanitra mitranga
ao amin'ny voninay ivavaka tsikara. Raha io isoganainao manokana ny tompo-pahasoavana omenao anay ankehitriny. Ao anatin'ny fanjakanao tokoa dia rakofanao ny voninahitra ao zahay. Amin'ny maha-olo eto ambony tany anay dia be ny zavatra mitrangy. Mamay izao tontolo izao. Tena mandalo zavatra mamay indraindray. Fa raha io ny zavatra fantatray dia izao. Rehefa tena miaraka aminao zahay ny voninahitra ao no mandrakotra anay. Mandalo ny ady fa ny voninahitra ao mandrakotra anay. Mety andalo ny tsy fisiny fa ny zavatra fantatray Jehova mpiandry ahy tsy hanan-java maholo. Mandalo ny zavatra mety mitady amenatra rehetra, mitady anala baraka rehetra, fa raha io zay rakofanao voninahitra ao tsy ho afa baraka mandrakizay. Tiako hivavaka ianao dia tenenao Tompo, rakofony voninahitra ao zasy ny ankonako. Rakofony voninahitra ao zasy ny ankonako. Ninona tsy maintsy andalovana raha io, rakofony voninahitra ao zahay. Manomboka amin'ny androandroany kosa dia indreto ny olonao. Raha io tsy mahazo manao fanaon'ny olona rehetra zahay. Raha miteny hoe tsy mahazo dia tahaka ny hoe lalàna. Fa raha io ny voninahitra ao misy zavatra tsy mety aminy. Manomboka androany dia izay mety aminao no ataonay. Tiako hivavaka ianao dia teneny hoe Tompo, izay mety aminao no ataoko. Ilay fiainana mety aminao no ataoko, satria izaho mitoetra ao ambany elatra aho. Za Jesosy hoe mitoetra ao ambanin'ny voninahitra aho. Mba tiako ianao tena hivavaka androany dia teneny hoe Jesosy diovy amin'ny raha anao aho. Diovy amin'ny raha anao zahay. Ka ninona zavatra mifamaofao amin'ny fiainanay andavanandro no ilay raha anao dia ny voninahitra ao no andrakofanao anay. Tiako ianao androany tena ilaza mihitsy hoe Tompo, rakofy amin'ny raha anao ny ankonako. Rakofy aminao, rakofy amin'ny raha anao ny asako, ny fivelomako, ny fianarany zanako, zay momba rehetra rakofy amin'ny raha anao. Galasaka anabavy, zao vaninandro mafy zao le vaninandro fandresena ao anao. Averiko fanindroany, ao anatin'izao vaninandro mafy zao le vaninandro mpandresena ho anao. Ary na lehibe tahaka ny ahoana ary ny zavatra trehinao mety ho fahavalonao mihitsy azy, za manonona vaninandro fandresena ho anao zao. Fa teneny hoe Jesosy rakofony raha anao.